iny ny fijery vaovao. Miarabanao namana Javola, miarahaba ny mpankafy ny page Facebook fijery vaovao rehetra. Vonina mihitsy anazavazava ny zavatra manodidina ny daty androany 13 mai 72. Inona marina no tena zava-nisy ny ainan'ny malagasy tao anatin'ny hoe 12 taona nijoroany ny repoblika voalohany nahatonga izany hetsika izany. Fahitako azy zany tsy dia hoe ratsy ny ainan'ny malagasy satria hatramin'izao ny olona mahatsiaro foana hoe izany fiainana tsara tamin'ny repoblika voalohany izany, ka misy fanazavana maro lafy zany. Fa araky ny fahafantarako azy dia tena nisy ny sosialim-bahoaka tamin'ny repoblika voalohany, ary ao anatin'izany ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy izay mpandohetra rehetra, ny fampianarana maimaim-poana ho an'ny zanany ary ny fitsaboana maimaim-poana ho an'ny fianakaviana rehetra. Ka izany nahatonga hoe na maro anaka aza ny fianakaviana, misy miteraka 8, 10 dia tafita daholo ny ankizy amin'ny fianarana, satria ny fitondram-panjakana no miantoka na fitaovana. Ny écolage moa zany tsy misy écolage any amin'ny sekolim-panjakana, ka ny niveau koa dia tena tsara, ambony niveau. Mpampianatra voaofana avolenta daholo no nampianatra tamin'izany, tsisy hoe mpampianatra framma. Ka tokony ho faly moa ny vahoaka amin'izany zavatra izany, amin'ny fitsaboana koa toraka izany, na fitsaboana tsotra hatrany amin'ny fandidiana dia ny antoany fitondram-panjakana avokoa amin'ny alalan'ny hetra, izany hoe tsara tantana zany le toe-karena mpanjakana tamin'izay fotoana izay, ka nahatonga hoe ao anatin'ny budget nisy ny budget provincial, izany hoe ohatran'ny lamody koa manko amin'izao fotoana izao dia manararaotra kely anazavan'izay. Ny hetra rehetra tany amin'ny faritany dia raha ohatra 100 ny hetra dia ny 80 isan-jato mijanona any amin'ny faritany, dia ny 20 isan-jato no ampiakarina any amin'ny foibe. Ka nanana vola izay ny atao hoe décentralisation, tsy atao hoe effectif na inona fa décentralisation tsotro izao. Zay zany ny tena niainana tamin'izay fotoana izay. Ka io zany tao aorianan'ny 13 mai 72 io no nifoanana. Zay koa le zavatra mahagaga, le zavatra nampiadana be, nisy ny tolo-bahoaka dia tao aorian'ilay tolo-bahoaka indray zavatra mampijaly be. Zay no nitranga, ka somary mifanohitra ihany amin'ny filan'ny vahoaka, satria ny vahoaka matoa manao tolona te hiadana, nefa manomboka teo no tena nikorosofahana ny fiainan'ny raha malagasy. Za tsy miteny akory hoe tsisy dikan'ilay tolona, fa araka ny fahazahoako azy nisy ny tolona, satria ny olombelona na manahoana tsy ho afa-po mihitsy, na manan-karena manahoana aza misy foana ny zavatra tsy mahafa-po, ary misy koa ny mpanararoatra. Ka izy io zany nisy tolony mpianatra amin'ny anjerimanontolo, mpianatra ny médecine. Zay zany ny zava-nisy. Ka io tolony mpianatra ny médecine io no nararoty ny mpanao politika mafia mba hanongana mpanjakana, ary koa nararoty ny frantsay mba hanongana mpanjakana. Raha sitraka ao, inona le hoe nahatonga n'ilay mpianatra ny tolona? Inona ny zavatra nitranga teny amin'ny anjerimanontolo? Taloha zany io zany tao amin'ny médecine, ka nisy fotoana zany nanomboka tany amin'ny année 60, tsy fantatro exactement hoe année firy, nanao université Charles de Gaulle. Zay zany karazany hoe fanomezan'ny frantsay
io ankatso io zany. Dia talohan'izay tsisy université fa nisy ny école de médecine, io be felatanana io hitantsika io zany école de médecine. Dia mianatra 3 taona ny ankizy ao dia lasa dokotera. Dia rehefa mitsangana moa le université dia lasa hoe mianatra 7 taona zay vao lasa dokotera. Teo zany nanjary nisy hiérarchie, hoe misy zany dokotera mora, misy dokotera lafo. Dia tsy nanaiky an'izay zany le mpianatra ato amin'ny 3 taona, satria maninona moa ny nivoany no ambaniana ohatran'izany, fa tokony manao an'ilay 7 taona. Nefa ny politika mpanjakana te hanaparitaka faran'izay haingana dokotera eran'ny Madagasikara ka mety taniny io 3 taona io. Ary azo lazaina fa nahay ihany dokotera 3 taona. Dia io zany no nisy fifandirana hoe fa maninona, ary tamin'io koa moa eran-tany nisy an'ilay mai 68, zany hoe conflit de génération. Zay zany lamody eran-tany tamin'izay dia mety hoe tafiditra tamin'izay fisainana zay ihany koa ny teto Madagasikara. Tavy amin'ilay népalisation sy ny G7 ihany zany. Dia tena mitesitra le tanora fa hitany hoe tsy rarina, fa maninona samy malagasy zao, sasany lasa dokotera tena izy, zay zany inona, dia ny karamanay zany ho ambany, zay mihitsy zany tena le fototra ankoatrany hoe malgasisation sy ny sisa. Mbola tsisy resaka malgasy eny zay koa anatin'ny fitakiana hoe hoe tsika nahazo fahaleovantena saritsary ho zareo satria mbola frantsay daholo ny zavatra rehetra. Fa teo koa zany misy tsy fifankazahoana, ny fitondram-panjakana miala amin'ny frantsay fa kosa miadana ny fialana fa tsy atao rupture. Zay zany le politika mpanjakana. Fa ny politika ny malagasy hoe roaso ny frantsay fa tsy ilaina intsony. Eo zany ary ny teny frantsay ihany koa tsy ilaina intsony fa ndao atao teny gasy. Za tsy mitsara hoe mety na tsy mety satria légitime ne zany normal be na za angamba tamin'ny toerandry zareo tamin'izany fotoana zany mety anisan'ny mpitolona voalohany. Ka manazava fotsiny hoe eo zany le tsy fifankazahoana. Dia lasa nisy fifankahalana ny abe ny antombo zany ny fitondram-panjakana. Ary le fitondram-panjakana koa zany mafy ary tsy manaiky. Teo zany le izy dia nidiran'ny mpanao politika, ny fanteneniko teo sy nidiran'ny frantsay. Mikasika ny mpanao politika aloha efa nisy foana zany le mafia te hanao ampimamba. Mpanohitra ve sa mafia mihitsy no filazaka? Mafia za tsy teny hoe mpanohitra tamin'izany anie AKFM ihany ny tena mpanohitra ka za tsy miteny hoe zareo AKFM satria ohatrany tsy dia zay loatra. Nisy kely zay fa tsy dia zay loatra. Fa indrindra le olona mafia te hanao ampimamba ny arenan'ny Madagasikara efa nisy tamin'izany fotoana izany. Ka tsy miarranger azy indrindra fa hoe hanao an'ilay port lehibe any amin'ny partie Analalava le hoe be de Narindra. Dia misy zavatra tsy miarranger aby zareo satria misy maty finanana misy zavatra ohatran'izany. Dia aleo zany arodana le fitondrana dia iny tolon'ny mpianatra iny no nampiasaina amin'ny zavatra hafa. Ny mpianatra tsy hanonga-mpanjakana mihitsy zany ny eritreriny fa lasa nanao zavatra hafa le izy. Iny zany ny malagasy. Ny frantsay kosa ny zavatra mampiomehy sy mampalahelo lazaina fa saribakolin'ny frantsay présidentiranana manaiky be fahatany izay rehetrarehetra lazain'ny frantsay. Anefa indray ny frantsay nahita hoe manahirana azy présidentiranana satria tsy manaraka zay lazainy. Tsy mitady ny tombotsoan'ny la Frantsa
fa mitady ny tombontsoa ny Madagasikara. Zay anefa tsy fantatritsika. Ohatra fotsiny a tsy mitsahatra président Tsiranana ny tety tany eran-tany mba hanao accord, misy accord be da be natao na miaraka amin'ny Japon, miaraka amin'ny Australie, fa ny tena nany mbatsembana ny Frantsay tamin'izany fotoana izany dia ny accord natao tamin'ny États-Unis. Ary nahazo demande explication mihitsy ny président Tsiranana satria izy hoe inona ny ataonao manao accord militaire, inona ny ataonao manao nampiditra ny Naza teto Madagasikara, hitanareo le ary amin'ny Mertsetosika nisy satellite, zany hoe satellite ny Naza dia fa inona ty ataonao, maninona no Amerikanina namanao dia namaly fotsiny izy hoe zany hoe manana vahoaka anorir omena sakafo ka tsy maintsy mitady ny tombontsoa anay zahay, fa io koa azahoany tombontsoa. Dia efa manomboka tsy tian'ny Tsiranana zany le Frantsay noho izay zavatra izay. 1963 dia efa nisy fifandirana satria général de Gaulle zareo manko mihevitra hoe zanatany dia mbola zanatany foana dia izay tiany atao, fa Tsiranana kosa miteny hoe tsy zanatany zahay fa ny fiarahanay aminareo Frantsay dia firenena mahaleo tena mifanaraka, manao contrat ka tady hanao essai nucléaire taty Madagasikara ny général de Gaulle. Dia tsy mety moa président Tsiranana hoe raha mbola za ihany no za tsy hoisy mandrakizay eto Madagasikara zany essai nucléaire zany. Ary tsy vitany namaly izy fa nandeha izy nanatrika ny fivoriana tao Moscou, anefany tsy fitiavan'ny communiste tena mafy fa nydépasseny zay zavatra zay dia tamin'ny 5 août 1963 nisy an'ilay traité d'interdiction des essais nucléaires izay niarahany États-Unis sy Union soviétique dia mba nandeha tany koa zany Madagasikara satria tsy tia hanaraka ny zavatra lazain'ny Frantsay. Dia rehefa nisy an'iny dia tsy nanao an'ilay essai nucléaire intsony zany ny Frantsay taty Madagasikara fa nifindra tany Sahara. Dia avy eo moa taty aoriana tany Nouméa tany Nouvelle-Calédonie. Dia nisy koa rehefa maty de Gaulle dia ny président Pompidou no nisolo azy ka efa nisy foana zany accord de coopération franco-malgache hoe ny Frantsay no miaro any Madagasikara, zany hoe ny défense nationale zany teo am-pelatana ny Frantsay satria tsika zany ny lojikan'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany, tsika firenena kely tsy afaka hanohitra ny géopolitika tamin'izany fotoana zany dia ny Rosiana sy ny Amerikanina izay mifaninana manjanaka n'izao tontolo izao. Ka aleo ihany mijanona miaraka amin'ny Frantsay satria ny Frantsay no atahorany, fa raha ohatra ka tsy misy mpiaro dia hohanin'ireo ngezareo dia lasa misaraka ohatran'ny Vietnam nisarana roa, Korea nisarana roa, zavatra ohatran'izany zany no natahorany. Ka aleo ihany nankinina tamin'ny Frantsay le accord de défense, zay le lojika tamin'izany fotoana zany. Ka io koa anisan'ny zavatra tsy tian'ny malagasy tsotra zany satria tsiarany zany le politika fa hoe efa afaka le géopolitika ny tsiarany, efa afaka tamin'ny fanjanahantany, mbola Frantsay ihany no mikarakaka ny fiarovana. Ka nisy fotoana zany président Pompidou nahita hoe mba efa be loatra kosa ny vola lanitsika amin'ny Madagasikara amin'ny fanomezana fitaovam-piadiana sy miaramila any Madagasikara ka tokony ahena. Dia tezitra be mo président Tsiranana tamin'izany hoe zao ary ny antsika contrat accord ny firenena anankiroa samy mahaleo tena ka
aza mieritreritra nareo fa zay tianareo atao fa zahay tsy zanataninareo tsony hafa ny taloha ka raha ohatra ka tsy miaro anay ara-dalàna ianareo dia tsy hitanay zay mbola hijanonanareo eto Madagasikara satria zahay tsy zanataninareo aleo nareo mody. Président Tsiranana nanao an'izany tamin'ny président Pompidou. Raha ohatra ka eto nareo dia arovo tsara zahay ary tsy misy analàna na ny fourniture d'armes na ny fitaovam-piadiana zany na ny miaramila. Fa raha ohatra ka te hanala nareo hiala amin'ny fanarahana dia aleo nareo mody. Zay tsy zanataninareo. Zany zany pirofo hoe tsy saribak'olon'ny frantsay zany président Tsiranana fa betsaka le zavatra mifamatotra tsy azo ny alàna tamin'ny frantsay noho ny resaka géopolitika ka zay no mbola natonga hoe tsy afaka miala ny frantsay tamin'izany fotoana izany. Ary ny filoratsiraka moa ny laza mihitsy ny tena izy hoe tamin'ny alohakelin'le tolona 72 dia ny frantsay mihitsy no ny resaka taminy hoe hitanareo tsara fa afaka enim-bolana mionka ny fitondrana io dia marina tokoa izy le zavatra niseho tena mionkana araky ny daty ny lazain'ny frantsay. Dikan'izany zany ny frantsay tena sahirana tamin'ny fisiany président Tsiranana ary amin'ny lafiny ato anatin'indray ny malagasy indray no milaza hoe io tena olona voazanaka saribak'olona ny frantsay ka zay zany le zavatra misy tsy mifanaraka. Dia inona moa ny zavatra nitranga nisy tokoa ny fanararotana n'ilay tolony mpianatra dia lasa nisy fifampitifirana resabe entre FRS sy gendarme. Dia indrindra aisaina hoe raha nanao ny fitokonana ve ireo mpianatra ireo tsy nisy hoe mba fifampiainoana teo amin'ny hoe maharay aman-dreny sy ny zanaka zany hoe ny fitondrana tamin'izany sy ny mpianatra tsisy fifanantonana ve fa tsy maintsy hoe ny afara tamina hoe resaka fandratsahana nisy ihany koa raha ny tantarany amin'ny hoe nandefasana ny ankizy tany Anosilava sy ny sisa. Ka io manko zany ohatrany hoe le circonstance rehetra zany contre ny président Tsiranana zany hoe misy koa ny mahay tao ambadika tao. Izy moa efa resy miaretina satria nanomboka 70 dia efa misy aretina be nahazo azy ka azo lazaina hoe le capacité-any koa zany efa nihena fa izy kosa mbola afaka nitondra ka mbola tao anatin'izay lasa nanao convalescence tany Ranomafana izy mivady dia taty Antananarivo zany nandeha foana tanatin' zareo tany tsy nanana tanana tamin'ny zavatra taty Antananarivo no nalefa tany Anosilava ny reny ankizy nitolona reny ka ny responsable tamin'izany ny chef d'état-major général général Ramanantsoa lehibe ny gendarme colonel Ratsimandrava zareo zany ny teo tamin'izany. Ka iny moa tsy dia haiko loatra hoe inona nandalo fa zareo no responsable tamin'izany fotoana zany nandefa ny ankizy tany Anosilava. Dia efa grave ny tantara zay vao nanaiky nandeha taty satria misy ihany le ministra nandeha niantso ny ministra Ratafika, ministra Ramarsona dia mety hafa koa niantso ny président Tsiranana hoe tongava fefame mafana ne izy ato e dia zareo moa vitanareo ihany ohatrohatr'izay le izy ka efa tena hoe efa grave zay vao niverina satria naheno hoe lasa ny avion any Anosilava ne ny ankizy zay ny fomba ny reglevandry zareo an'le tolona dia niverina izy ka rehefa niverina izy efa milahatra avy aty Andafiavaratra hono filaharana kilometatra maro ny ray aman-dreniny ankizy tezitra tena anaty fahatezerana naka normal naka zanak'olona ve alefa avion any tsy fantatra any niakatra zany ny atezerany Antananarivo
dia hita koa zany fa le tonga izy dia nanome baiko hoe ianareo ministre chargé ny Antananarivo misy an'izany hoe Ramangasoavina dia tsy fantatro ohatro zay zany averenareo aikana ny zanak'olona zay zany baiko nomeny miverina ty Antananarivo zay aloha dia hitany koa fa le ankizy tena mandrangotra miaramila na polisy anefa le miaramila manana basy dia nandefa afatra zany izy tamin'ny ainao manjery nananatra n'le ankizy hoe ianareo ankizy aza mba mandrangotra miaramila satria ny miaramila mitana basy ka za tsy te hitanareo sanatria ho voatifitifotra satria basy marovava mamono zay le afatra nomeny ka raha sanatria ka mampiasa n'io basy io miaramila tsak maty zato tsak maty arivo malahelo za babanareo ahitanareo matimatika magnanitra anareo za aza mba manao provocation amin'ny miaramila zay zany le nolazainy saingy le organisation anonganana azy moa efa nandeha lavitra dia niraisina fotsiny le enregistrement nasorona daholo ny fananarana dia ny haniny navela dia hoe tsak maty zato tsak maty arivo dia ino no ny exploitena nanaratsiana azy nanehoana hoe karazany tanjona zany dia nanehoana hoe tena monstre sanguinaire hamono zanaka malagasy tsy ranana zay le tanjona ary nandaitra le izy satria ny olona efa tezitra ny zanak'olona efa nalefa avion avy eo koa mbola nalefa amin'ny radio koa zany hoe misy complicité be da be radio Madagasikara nandefa an'izany le resaka tsak sy ny commentaire miaraka aminy dia feno moa ny fepetra hoe ahongany moa ny tsiranana dia rehefa hitan'ny président tsiranana zany fa efa miescalade mafy le événement ka tsy afaka hoe anazava izy fa ninonino nazavainy eo tsy misy olona hiaino azy dia aleony zany nomena any général Ramanantsoa ny fahefana mba handamina anatin'ny fotoana tokony handaminana fa tsy hoe nametra-pialana akory izy fa nanome ny fahefana mba handaminana ny korontana zay zany le izy rehefa nahazo fahefana kosa moa ny général Ramanantsoa dia nitaritiny jusqu'à tany amin'ny référendum tany amin'ny octobre raha tsy diso 72 hoe eny satria hiala nyty régime ty dia nandresy moa ny eny dia iny zany no farany tapitra teo ny régime ny république voalohany tao arinany ny resaka 72 iny saika hoe isaky ny folo taona mbola nisy foana ny totrika hoe crise politique ny resaka tsy fahafalian'ny vahoaka sy ny sisa fa tonga dia isotytsika ty amin'ny taona 2024 satria hetsiky ny mpianatra ny 72 hetsiky reto tanora hoe Chainzay da ihany koa ny taty amin'ny 2020 sy 2020 taty zany hoe reo tanora no nisany hoe nitarika nahatonga n'izao fitondrana mipetraka hoe fanavaozana ny repoblika izao ny lesona tsara otsoahana ramatoa Eliana Bezaza manoloana nyity karazana fisina tolona saika isaky ny folo taona ity eto amintsika satria raha zava-misy mivadika tsy mahatratra an'ilay tena tanjona ho ana fanavaozana sy fampandrosoana tena izy ny firenena foana itsika inona no tokony ho lesina ho raisina manoloana ny reny tantara teo aloha reny amaranantsika azy tsy ny olona rehetra koa ny tsy nahatratra tanjona fa za miteny hoe ny mafia nahatratra tanjona ary nanarana kara le tanjona fa ny mpanao ampimamba zany misy foana zay zany ny tena nanjaka
fa le fomba fitondran'ny président Tsirana anaty amin'le budget provinciaux anie nampiadam-bahoaka ka zay ny zavatra mampalahelo. Rehefa nasorony général Ramanantsoa le budget provinciaux ta 1973 tamin'ny alalan'le hoe malaza be ty hoe 73 014 73 015 dia niteraka fahantrana sy kolokolo satria nampiakarina taty amin'ny fohy be daholo zany ny vola rehetra hetra ny Madagasikara. Ka io vola io lasa ny mpitondra ny fanesy tsy natao hoe averina ara-dalàna sy ampamendrehana any amin'ny faritany mba ho hisy fandrosona ny amin'ny faritany fa natao vola melomana ny fohy be. Ka io zany niteraka blocage ny fampandrosona, niteraka kolikoly, niteraka fahantrana mbola eo tsika zao. Ka zay no mahatonga an'le tolona isaky ny 5 taona, 7 taona, 10 taona tsy maintsy misy foana satria tsisy olona faly amin'ny fahantrana zany. Ka io zany ny zavatra tokony ovana mahatonga anay ateoriana mitako hoe ovao mihitsy le rafitra unitaire ty satria efa zatra loatra isika amin'io ampimamba io ka raha mbola tazomina amin'izao efa tsy mahatoky intsony hoe niza mpitondra eo amin'io rafitra unitaire io ka hanana an'le fanahy tsara avita izara. Ka noho zany aleo mihitsy ovana ho rafitra federaly izay décentralisation fa tsy maintsy atao satria rehefa hoe federaly zany efa décentralisation obligatoire zay ka tsy mila intsony manontany any amin'ny fohy be hoe avereno aty le vola sensisa fa samy mitany any budget dia samy mandroso ao anatin'ny firaisampirenena fifankatiavan'ny malagasy rehetra. Zay zany le zavatra takinay mba hamaly an'io inona moa zany hamaly an'io fahantrana sesilany tsy mety vita eto Madagasikara sy départ à zéro lava noho ny tolona isaky ny teteky io. Marana ny fiarahany sika fa isan'ny zava-dehibe ny filazanao ary izay voambolana rafitra federaly zay ihany koa ankehitriny voizina be fa mbola ho lava raha ny fanazavana mahakasika an'izany fa ny amin'ny fotoana ivaniananao manaraka eto amin'ny fijery vaovao no hitondrantsika fanazavana hoe zakatsika malagasy tokoa ve izany rafitra federaly zany dia le zavatra tena tianareo ho asongadina ao anatin'izany fa ny aneo aloha tapitra treto misaotranao nanaiky nitondra izay fanazavana rehetra izay.